Iresaka filan-javatra sy fanantenan-javatra kely isika, zay zany no zavatra ho partageako amintsika ato anatin'ity sary sy feo ity. Anonako ny fahasoavan'ny Tompo sy ny voninahitra ho an'Andriamanitra totoa amin'ny anaran'i Kristy Jesosy ho amintsika rehetra. Esprit filan-javatra sy fanantenan-javatra. Raha mandinika isika dia ao anatin'izay rivotra mitsoka izay mihitsy ny antom-panompon'ny olona amin'izao vanim-potoana andro farany izao. Filan-javatra, fanantenan-javatra, mijery isika ny ara-nahita, ny ara-nandre teny amin'ny collégium na ivelan'ny collégium ihany koa, dia miara-mahita isika hoe olona roapolo voalohany atero ny rakotra, atero ny ampahafolony, atero ny voka-dehibe, atero ny izao sy izao, antony ara-bola rehetra. Filan-javatra, fanantenan-javatra. Dia samy mihetsika arak'ilay esprit mianime amin'izay hoe filan-javatra sy fanantenan-javatra izay daholo, na ny mpitondra fiangonana na ny mpinotsotra izay entina. Ny mpitondra fiangonana arak'ilay fandresantsika teo dia amin'ny filany. Filan-javatra, fanantenan-javatra. Dia ny fiafaran'izy ireny ny amin'ny resaka jet privé, trano villa 4x4, ny zanany mianatra aty andafy, ara-nofo be izany. Dia tahaka an'izay ihany koa ny mpinotsotra, ireo vahoaka tsotra izay entina. Tia zaza, ny kitapom-bolako ny problème ara-bolako ny zavatra ohatran'izany sy ny sisa be da be, nefa ny baiboly dia nampianatra. Ny soratra masina no sy révélé tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly dia mazava tsara hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Dia hoy teo hoe voakasik'izay sofla izay daholo, andevojin'izay toe-po izay daholo, ny isan'ambaratonga ny avy ao anatin'ny fiarahamonina, hatramin'ny mpanao politika tsy zoviana amintsika intsony, ny araha-mahita momba antsika Andriamanitra isaky misy hetsika atao propaganda na tsy propaganda, ny atom-bavaka atao foafoa, filan-javatra, fanantenan-javatra, izany daholo, izany daholo. Ka androany izany dia mampita mesazy amintsika hoe raha tena mpanaradian'i Jesosy Kristy marina ianao, dia tokony hisaraka tsara amin'ny antom-panomponao izay esprit filan-javatra sy fanantenan-javatra izay. Averiko indray, raha tena mpanaradian'i Jesosy Kristy marina isika, dia tokony voasaraka tsara, séparé eo amin'ny antom-panompontsika izay hoe filan-javatra be fotsiny fahatany izay, fa tokony ho ny antom-panompontsika sy ny antom-pivavahantsika ny cellule de prière, ny intercession izay ataontsika, na ny vondrom-bavaka izay ivondronantsika, dia mamaritra tsara ny herin'ny filazan-tsara, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Satria raha vao focaliser amin'izay hoe filan-javatra sy fanantenan-javatra izay ny antom-pivavahantsika, dia tsisy mahasamy hafa antsika amin'ny gentlisy olon'izao tontolo izao, olona ho very ho any amin'ny fahaverezana. Satria ireny zavatra ireny dia katsahan'ny gentlisy fantatra. Andriamanitra tsy toy nefa nampianatra antsika tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy hoe fankatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, dia lasa témoignage, lasa prouvé amin'ny fiainantsika hoe anampy antsika izany rehetrarehetra izany. Fa ny mifamadika amin'izay, lasa miazakazaka isika any amin'ilay toe-po hoe ny antom-pivavahantsika dia filan-javatra sy fanantenan-javatra. Ka piège sy danger be mihitsy ho antsika izay milaza fa kristianina nateraka indray novidian'i Jesosy Kristy tamin'ny rany, tsika kristianina mplivava zany, io esprit filan-javatra sy fanantenan-javatra io. Ny tena tiako tsindrina amintsika sy insisteko amintsika amin'izay hoe esprit filan-javatra sy fanantenan-javatra izay, dia attention fa voasoratra sy voalaza ao amin'ny baiboly araky ny antsipriany mihitsy fa eo amin'ny molotry satana, eo amin'ny molotry démonie, io esprit filan-javatra sy fanantenan-javatra io. Ny Job toko voalohany 1:5, raha vakinao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy dia izao ny voasoratra ao hoe ary satana dia namaly an Jehova ka nanao hoe motsy fanantenan-javatra va no atahorany Job an'Andriamanitra. Zay le niteneniko teo hoe eo amin'ny molotry satana mihitsy io hoe esprit
filanjavatra sy fanantenan-javatra io. Par expérience Satana dia mahay tsara fa be dia be ny mpino overy, be dia be ny mpino influencer sy miraikiraiky ao anatin'io esprit filanjavatra sy fanantenan-javatra io. Ary zany nahatonga ny Satana nanambara tamin'Andriamanitra tsy toto eto momba ny kahany Joba hoe mova tsy filanjavatra fanantenan-javatra no fikirany Joba aminao. Fa ny zavatra irasureko atsika izay nateraka indray sy en intimité amin'Andriamanitra tsy to. Manao rappel zany satria isika dia efa mahay an'izay, isika izay efa tsara fifatorana amin'Andriamanitra. Satana dia tsy mahay mamaky ny ao am-pontsika, tsy mahay mamaky ny saitsika izy. Ary raha vakitsika ny tantaran'i Joba dia mazava ny fanabaran'Andriamanitra tsy to fa ny hainy Joba ihany no izay soronao aminy fa ninino nataonao an Joba. Vakeo hatramin'ny farany tantaran'i Joba tsy hivadika amin'ilay hoe marina sy mahitsy mihitsy i Joba. Tsy misy marina tahaka ny Joba dia tia-tany, tsy misy mahitsy tahaka azy. Dia ny dikan'izay ilay tsy fivadian'i Joba fa ilay fifikirany Joba tamin'Andriamanitra tsy to, izany hoe ilay antom-pivavahan'i Joba sy ilay antom-pifatorany amin'Andriamanitra dia tsy filan-javatra sy tsy fanantenan-javatra. Hoy ateo hoe Satana dia tsy mahay mamaky sy mamantatra ny fieritreretantsika sy ny fotsika, fa ny Jehova irery ihany zay. Izao Elohim, izao Jehova no mpandinika ny fo sy ny fo. Satana tsy mahay an'izay fa Satana dia par expérience ny anazy manao analyse izy par rapport amin'ny comportement antsika dia hitany hoe ty olona ty susceptible amin'ny resaka filan-javatra sy fanantenan-javatra. Dia mametraka piège be dia be ao anatin'izay Satana dia tafiditra ao anatin'izay kanalina izay ilay mpino dia mihetsika amin'izay ilay esprit mianime mamona tsy mahay manompo tontoro ianareo. Farany raha zavaiko sy fitiniko amintsika ity Joba toko voalohany ity dia manamafy an'ilay fanazavana noentiko teo ara-tsoratra masina hoe Satana dia tsy mahay mamaky ny ao am-pony olona, satria raha ny ka tantaran'i Joba dia hoy Satana hoe moava tsy filan-javatra, tsy anton-javatra, fanantenan-javatra no fifikirany Joba aminao mantsy an'Andriamanitra tsy to. Dia tena diso tanteraka izay fijerin'ny Satana izay. Izay ny proof fa tsy voavakin'ny Satana ny tao am-pony Joba, satria Joba dia mbola nifikitra tamin'Andriamanitra tsy to ihany. Izay no ampaherezako antsika, mino aho fa ianao ihany koa dia tsy filan-javatra no antom-panomponao sy ny antom-pifikiranao amin'Andriamanitra tsy to. Raha isan'izany ianao par rapport amin'izay message nampitaitsika izay dia fotoana izao anarinao an'izany fa tsy hidiranao amin'ny fiainana mandrakizay zany. Tsy mahay manompo tomporoy isika na izao tontolo izao, na ilay filan-javatra, na izao hita maso zao na Yahweh Elohim, ilay niteny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo, izay toerako no hitoeranareo. Raha soa antsika rehetra, orainao ny afatra.